4G Patelma vous présente Ni Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zutika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miroso makany amin'ny tsara kokoa sy ny fanatanterahana ny fanahambina petraka amin'ny fihazakazana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay no hitan'ny vohitra teo amin'ny fiainam-pirenena tao anatin'ny herinandro ny diaviny ity. Eo ihany koa ny fanehoan'ny filoha sy ny fitondrana ny fahavononana amin'ireo asa mbola miandry. Olon-tsotra maro no nikasa naka ny ampahatany analogue tao atapo-tanàna ny Toamasina tao tsara kofafa. Nisy manoloana io ny fidinana ifotony nataony teo anivony MHTP na ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy androany nanaovana fanadihadiana mikasika ireo tany-panjakana ireo. Hisy ihany koa ny fandraisana andraikitra manoloana izany raha ny fanazavana. Mitsipaka ny fanafoanana ny lalàna mifeny sary mihetsika malagasy na ny politique du cinéma et de l'image animée ireo mpilalao horonan-tsary malagasy. Raha ny fanazavana izy ireo androany, tokony hisy ny fanitsiana fa tsy ny fanafoanana. Ny fanomezana tsodrano no nanamarika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay notontosaina androany. Nanao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana ny andraisana andraikitra amin'ny fanapahariahana sy fiahiana ny taom-baovao malagasy ireo mpisehatra mankatoy izany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa nangataka ny fampitsarana ny hetsika fanafiana ataon'ireo tafika Maréchal Khalifa Haftar, ny renivohitra libianina Tripoli, ny avy ao amin'ny firenena mikambana, nandritra ny fivoriana maika natao izay tsy azo natrehana. Hetsika izay ahina no nitoina ny filamina ny firenena. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Sabotsy fahenina ny volana Avril taona 2024 manolotra ny Arahaba. Tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity. Manasanao mpanajana anaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny afarany. Anombotsika izao fotoana ny fampalalam-baovao izao miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa sy ny fanatanterahana ny fanambina petraka amin'ny fihazakazana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay no hitan'ny vohitra teo amin'ny fiainam-pirenena tao anatin'ity herinandro ny diavina ity. Eo ihany koa ny fanehoan'ny filoha sy ny fitondrana vononana amin'ireo asa mbola miandry. Ny andinindin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Ny valiny ny telo volana voalohany ny taona 2024, roa volana sy tapany ihany koa izao no indraisan'ny fitondrana ankehitriny ny fahefana. Raha ny zava-misy, azo antoka ny fankatoavan'ny mpisehatra rehetra ny fitondrana malagasy. Hita izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ohatra, ny voasokajy ho isan'ny vahiny manan-kaja manokana amin'ny fetim-pirenena sy ny fianianan'ny filoham-pirenena Macky tany Senegal tamin'ny tsy herinandro ity. Ny santatra izany ny filoham-pirenena mivady. Mpiara-miombona antoka maro ihany koa ankoatr'izay no hoe fa naneho ny fahavononany hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa samihafa izay vatsian'izy ireo. Voakasika izany na ireo mpiara-miombona antoka hatramin'izay toy ny banky iraisam-pirenena, i Frantsa amin'ny alalan'ny AFD sy ny masiovony, ny vondrona Eoropeana sy ny maro hafa. Fa eo ihany koa ireo mpiara-miombona antoka sy mpamatsy vola hafa miombon-kevitra amin'ny fampivoarana sy ny fametrahana ny Afrika amin'ny toerana tokony hisy azy na ny hoe émergence de l'Afrique. Isan'ny anamafy ny fiarah-miasa amin'ny lafin'ny politika, toe-karena sy sosialy amin'ny Madagasikara ohatra i Maroc. Tetikasa maro no atomboka amin'ity taona ity ary mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Tsy ahivina ihany koa ny siny ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy Dubai amin'ny lafiny ara-toe-karena araka ny lahateny nandritra ny fianianan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fotoana nandraisan'ny fahefana. Ankoatr'izay, zava-dehibe ary ankinan'ny fiainana ara-toe-karena ny firenena ihany koa ny lafiny ara-tsolika sy angovo. Teboka izay nahitan'ny fanjakana fiarah-miasa tahaka ny angovo ohatra izay ara-miasa amin'ny Marokanina fantadaza amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina.
Eo amin'ny lafiny ara-tsolika kosa indray, tanjon'ny fitondrana ny ametrahana vidin'ny mora sy ny ikajiana, ny tombontsoa ny mpandrara sy ny fitondrana ary ny tsy hamonoana antoka ny vahoaka malagasy mpanjifa. Taoriany tsy nahitana marimaritra iraisana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpandrara ary ireo mpisehatra voakasika. Nanapa-kevitra ny fanjakana ny andray an-tanana ny famaritana ny vidin-tsolika eto amintsika, dingana izay azo ambara fa goavana eo amin'ny lafiny ara-politika sy fitantanana. Ny volana jona izao no fantatra fa hiatra ny famaritana ny vidin-tsolika vaovao izay efa noresana nanomboka ny volana martsa lasa teo. Fa miroso amin'ny fametrahana fanovana marina ihany koa isika voakasika izany ny fantsiana ny lalàna 12 tsipika 2020 izay mifeny serasera lany arivo andro mahery izao teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ity lalàna ity izay voalaza fa namono ny fahafahana ary niteraka etsim-panoherana maro manerana ny nosy. Miroso miandalana amin'ny fantsiana izany sika ankehitriny hono teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Tanjona ny ametrahana sy ampiarana araka ny tokony ho izy ny fahafahana izay zo fototra anana ny olom-pirenena tsirairay. Lafim-baovao fananantany kosa indray olon-tsotra maro no nikasanaka ny ampahatany ny analogue tao an-tampon-tanàna ny Toamasina tao Tsarakofafa. Nisy manoloana io ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny MHTP na ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy androany nanaovana fanadihadiana mikasika ireo tany-panjakana ireo. Isy ihany koa ny fandraisana andraikitra manoloana izany raha ny fanazavana. Manomboka ny fitsiriana ny tany-panjakana ny amin'ny faritra ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy amin'izao fotoana izao. Androany tany anatin'ny faritra nanorenan'ireo logements sociaux izay tany-panjakana ny analogue no fantatra fa nokasain'olon-tsotra ho ampiasaina. Ny anarany ity plasy ity aloha zany trano mora fa io zany ohatra hoe parking zany ity zany no fahafantarana anazy. Dia izokona io nivarotra tetsy aloha tetsy taloha dia tsy manana toerana dia nipetraka etsy amin'ity plasy ity. Kanjony olona teto moa nieritreritra hoe tany sisy tompony zany dia samy namariparitra zareo. Dia rehefa samy namariparitra nisy moraiky tonga tany avy any dia nanala an'ilay toerana teo zareo, nanala an'ilay kakazony tsapitsapika takeo. Fa zareo indray zany efa nilamina fa tsisy hoe anona fa ity raha vaviko ity zany tsy miady ny tany io sady tsy manana eritreritra haka an'io misy fa hoe mivarotra fotsiny zany ny ataony eo. Eo amin'ny efa ampy any amin'ny 8 jours teo ngamba na 7 jours karaha io passé. Tsy mijanona eo mitony fitsiriana izay ataony eo anivon'ity ministera ity, isy raha ny fanazavana ny fepetra ho raisina manoloana ny famarotana ny tany-panjakana tsy ara-dalàna manerana ny nosy. Nitina nijery ireo tany mety ahafahana manao ilay fananganana ny trano tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena teo anivon'ny MHTP niaraka tamin'ny analogue androany. Mbola eo amin'izay resaka fananantany izay hatrany miankina amin'ny drafim-panajariana ny tany irery ihany ny fahazahoana manoditra tany iray. Nanamafy izany avy eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Mandeha ny fanaramaso rehetra izy rehetra ary manaraka izany dia izay tsy manaraka izany fepetra izany dia mitsatra avokoa. Michel Arnalzon. Fa tsy misy fanavahana na iray aza na farihy na tany mitovy avokoa ny fepetra amin'ny resaka fanotofana tany. Izay raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Raha resaka fanotorana amin'ny ankapobeny indray zany sy teny dia mazava ho azy ny plan d'urbanisme efa mametra faritra azo tohana sy tsy azo tohana. Ka ndrafitra misy moa zany amin'ny fitantanana izy ireny dia misy. Dia misy olona mangataka tokony hanaraka an'ilay procédure. Fa ny zavatra hita zany amin'izao dia tena marina hoe misy fanotorana etsy aroa dia mila raha maso zany izy hoe naraka ve ny izy sa tsy nanaraka. Amin'ny ankapobeny efa misy amin'izao ny fanaraha-maso tsy ny eto an-drenivohitra irery ihany fa hatrany amin'ny faritra. Fanaraha-maso ataon'ireo police de remblai. Tsy misy ny fifanarana raha ny fanazavana fa ireo rehetra izay tsy azo totofana miankina amin'ny drafim-panajariana misy dia hiato avokoa. Raha tsy aivina mikasika ny resaka fanotofana ny farihana an-drano-tapahana dia efa mandeha ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Mbola mandidina n'izay vaovao izay hatrany fa saingy aty an-drenivohitra kosa indray. Famitana vahoaka no andraisan'ny mponina Ambohipony fanorenana nataon'olon-tsotra eo amin'ny toerana misy fanariam-pako iray eny an-toerana. Raha izay nankatoavy ny tompon' andraikitra eny anivon'ny distrika saingy tsy akasitrahany fokotany ihany koa raha ny fanazavana azy.
Tsy eken'ireo mponina eny Ambohipony fanorenana nataon'olon-tsotra eo amin'ny toerana fanariam-pakon'izy ireo. Fa mitam-bahoaka ihany koa no andraisan'izy ireo izao fihetsika izao raha ny fifanarana izay natao ny alohan'ny fanesorana ny dabapako. Io baka ordure hatramin'ny semady efa teo, izany hoe mety amin'ny vahoaka mihitsy nisy ny teo. Ankehitriny efa tonga ilay olona milaza fa anao baka ordure vaovao eto, nesoriny le teo taloha fa nataon'ny parkina indray le zavatra, izany hoe nametaka an'ilay fokon'olona izy. Ka se zany notrany hoe alahelin'ny fokon'olona eto mihitsy ny ary tsy manaiky ny fokon'olona satria efa deja efa problème le fanaripako eto nefa misy indray nosorin-dralahy ka io dia tohananay masin-drano mihitsy fa tsy anaiky ny fokon'olona ny taratasy rehetra mikasika an'izay dia efa nalefana ihany amin'ny délégué d'arrondissement ambany dia izay izy nanome avis favorable amin'ireo le olona reo nanala an'io baka io. Etsekilany rehefa nanontania ny mpanao gazety ny tompon'ny foto-drafitrasa dia nilaza fa ara-dalàna ny taratasy na ahafahana nanorina ary hatrany am-boalohany no efa nisy fifanarana teo amin'ny tompon'andraikitra ny amin'ny fanavaozana sy fanitarana toeram-panariam-pako hafa ahafahana manonitra izao fanafoanana ity toeram-panariam-pako iray ity. Milaza ho tsy tompon'antoka tamin'izao fanorenana izao kosa ny sefo-fokontany eny an-toerana ary mametraka hatrany ny tsy tokony hanafoanana toeram-panariam-pako izay efa tsy ampy raha ny nambarany. Naseho an'ny taratasy dia nahazo alalana izy tany amin'ny délégué any boriboritany faharoa, délégué au maire any boriboritany faharoa andravan'le foto-drafitrasa izay efa nisy teo. Ny foto-drafitrasa izay efa nisy teo moa dia ny fanaripako baka ordure. Izay no nataony zareo, izay no naseho andry zareo any fokotany. Rehefa teo moa dia ny fokotany dia nanao taratasy tatitra nandefa tany amin'ny tany faharoa rehefa ahoana ny antony io. Dia teo moa mbola tsy mivaly moa ny zavatra nataony zareo. Mariana fa nalahelo ny fokotany satria miteraka olana be eo amin'ny fahadiovan'ny tanàna ny fanesorana baka ordure. Ankoatra izay, nanamafy ihany koa ity sefo-fokontany fa tsy nandalo teo aminy ny fifanarahana mikasika ny fametrahana fanariam-pako hafa. Ny kominina no tompon'antoka tamin'ny fifanarahana ho iatrany ny fanazavany. Vaovao trangam-piarahamonina tany maro antsetra indray kosa miteraka resabe sy mitarika fitsaram-bahoaka ny tolakandro teo ny tranga tany maro antsetra raha ny fanazavana azy tovolahy iray mpianatra voalaza fa nisy ny tory no voantso tao amin'ny bureau-ny polisy omaly. Ny maraina teo no natery ny polisy tao amin'ny hôpitaly ity tovolahy ity saingy tsy tana ny ainy, nisy ny ratra hita tamin'ny vatana. Laza nefa niava ny fahasalama-saina tsara ity tovolahy ity omaly. Tsy fantatra mazava izay antony fitoriana azy sy ny antony nahafaty azy ary angatany fianakaviana sy ny mponina ny antoerana fanazavana. Ireto farany izay nitroatra manoloana io tranga io ka nisy ny tranomay ary misy mikasa hitondra eo amin'ny bureau-ny polisy ny fatin'ilay tovolahy ity. Andrasana ary taterina aminao miandalana eto amin'ny fampalalam-baovao ny mikasika ity raharaha ity. Fahalafim-baovao afa-tanteraka kosa indray, hiavaka ny fankalazana ny fa-95 taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena ny fa-26 jona ho avy izao. Misokatra ankehitriny ny fanomanana ny fankalazana, mijoro ny komisiona teknika misahana izany fanadihadiana. Taona ny fanovana sy fiovana ny taona 2024. Taona nanomboana ny pejy vaovao any tantaran'i Madagasikara amin'ny lafiny fampandrosoana ao anatin'ny fitantanana vaovao. Hiavaka tsy toy ny fahita arak'izany ny fankalazana ny fa-95 taona nahazahoana fahaleovantena raha ny fanazavany teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay eo am-panomanana ny lamina rehetra ny amin'izany andro lehibe ho an'ny vahoaka malagasy izany. Ny fiovana tanteraka mihitsy satria raha ireo miaramila sy ny fitaovana ho alahatra ary amin'ny 26 juin ity dia mety ho tanteraka ny ora nisy ataony ireny na ny fitaovana zany na ny eto tany na eny amin'ny lanitra ary ny any an-dranomasina moa ngamba tsy ho lavitra izay koa satria samy mankalaza an'izany daholo ny eto amin'ny lafivalonynosy na eto toerana eto Antananarivo zany na eny amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo. Fety ny fahaleovantena ny Madagasikara, fotoana lehibe ampatsiahivana ny malagasy tsy vaky volo, ny asarobidiny ran'ireo martiora ny ady ho an'ny fahafahana. Fotoana hanentanana ny malagasy, hamelona ny ambopo, hiova famindra ary hikatsaka ny fampandrosoana ny firenena. Fanovana tanteraka eo amin'ny toe-tsaina na eo amin'ny ankizy mpianatra io na amin'ny tanora na amin'ny ray aman-dreny na ny mpiasa rehetrarehetra mihitsy. Mila fahavitriana miatrika an'izany asa zany ka ao anatin'izany 26 juin zany no anentanana indray amelomana indray ilay fahavitriana misy ao anatin'ny tsirairay izay hita hoe natoritory. Ka rehefa velona le izay
ery manentana ny tsirairay asa zay dia mazava azy fa hiteraka vokatsoa teraka amin'ny asa ary isy fandrosoana rehefa misy ny asa atao rehefa misy ny ezaka atao. Nisy ny fivorian'ireo komisiona teknika isana ny fanomanana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Tanjona ankilany hiatrehana izany fetim-pirenena izany ao anatin'ny filaminana tanteraka. Tontolon'ny fifamoivoizana indray kosa mahery ny 900 ireo olona nianatra mily fiarakodia amin'ny toeram-piofanana iray afa-panadinana ka tokony sitraka permis biometrika nandritra ny 5 volana mahery ny atoa ny famoahana ny karatra. Andrasan'ireo mpisehatra ny fifampidiniana ny makasika ny fizotra ny famoahana ny karatra fahazoan-dalana amily izay ivoaka atao anatin'ny 2 volana sy tapany araka ny nambarany ministry ny atitany. Fezora Rafaly. Mandidina ny 30 isan-kerinandro izany hoe 20 isam-bolana ireo mpianatra manao fanadinana ka tokony sitraka karatra fahazoan-dalana amily ho an'ny toeram-pianarana mamily fiarakodia iray eto Andrenivohitra. Izany hoe tafiakatra mandidina ny 100 isa isaky ny auto-école ireo tokony misitraka permis de conduire tato anatin'ny 5 volana mahery ny atony ny famokarana raha toa ka afa-panadinana. Ireo auto-école eto Andrenivohitra nefa izay misy mahery ny 50. Izany hoe analiny ireo mpianatra afa-panadinana tokony ahazo permis eto Antananarivo. Mbola eo ihany koa nefa ireo olona tsy nahavita nanova ny fahazoan-dalana amily biometrika ka tsy maintsy hanova izany. Eo ampiandrasana ny famoahana ny karatra biometrika vaovao afaka ray volana sy tapany araka ny nambaran'ny ministry ny atitany. Miantso ny sin'ny fifampidiniana sy fampahafantarana ireo toeram-pampianarana mamily fiarakodia eto amintsika. Dia io nampikaikaika ny olona moa indrindra zany le olona manao an'ilay permis mila hoe certificat médical dia sahirana be sy ho an'ilay very permis fa ho an'ny mpianatra moa zany dia tenenina hoe efa ho avy dia akanjo moa zany io efa ho avy tokoa ilay izy. Dia ilay fandaminana zany mba irina hoe mba handray anjara no auto-école amin'izay rindrina tamin'ny tokony fanomezana. Tena mba irina dia hoe isin'izay lobary an-dasy zay zany ho an'ny izay tomponatoka rehetra ao anatiny dia mba moramora ny fanentanana fa hifanampiana ilay izy tsy fa reto izao mpianatra fa miandrandra permis daholo ihany koa dia mba ahafahana manao fanentanana zany ho an'ireo mpianatra vao nahazo permis sy ho an'ilay izay mbola te hanova amin'ny permis no permis biometrika. Maimaimpona Ratsahivona ny fanovana ny carte grise sy ny permis de conduire ho an'ireo efa manana ny karatra nolazaina fa biometrika teo aloha saingy tsy izy. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ireo karatra biometrika vaovao izay atonta ho ny ministera. Tsy nahazoana fanazavana kosa ny mikasika izay orinasa nahazo ny tsena na izay votoatin'ny fifanarahana. Tontolon'ny famokarana kosa indray mitsipaka ny fanafoanana ny lalàna mifehy ny sarimihetsika malagasy na ny politique du cinéma et de l'image animé ireo mpilalao horonan-tsary malagasy. Raha ny fanazavan'izy ireo androany tokony ho hisy ny fanitsiana fa tsy ny fanafoanana. Michel Aranatonne. Miteraka resabe tao anatin'ny herinandro ny lalàna 17 tsipika 8 mifehy ny horonan-tsary sy ny sarimihetsika na ny politique nationale du cinéma et de l'image animé. Raha toa ka nitsipaka izany teo anivon'ny omdasy ireo syndika ny mpanakanto natsahatra lalàna io ary izy fakana hevitra ahafahana manolotra lalàna vaovao azony rehetra tombotsoa. Tsipaka izany indray anefa androany ireo mpilalao sarimihetsika malagasy. Tany io dia jadony io, tsy kenay dia jadony. Fiainanay sinema malagasy, famelomanay vady aman-janaka io ho an'ireo orinasa be dia be mivelona amin'ny sarimihetsika ireo koa mamelona olona ampolony aman-jatony maro. Dia ao anatina fotoana fohy ve ho ravaina amina singana taratasy anankiray izay ezaka natao nandritra ny 15 taona 20 taona kory ary tsy kenay ka. Lavy ny sinema malagasy, lavy ny fianakaviamben'ny sinema malagasy hoe ho foanana ny lalàna izay mifehy anay, izay noeritreretinay hoe ameny gabraraka. Fitakiana voalohany nataon'ny mpanao sinema hoe sitaka ny omda, isitraka izany hoe safidy malalaka no avin'ny sinema malagasy zany. Zay ny andohan'ny zavatra io. Le resaka hoe 50% resaka art visuel ato ny resahana ary ny décret mamaritra zany mbola tsisy mivoaka resaka zany resaka hoe droit d'auteur zany fa voizina foana zany ohatr'izao no angalananareo artiste ohatr'izao nataonareo nefa le mécanisme ary mbola tsy mipetraka fa le hoe iza mitatana napetraka le safidy anaty lalàna hoe ny omasi mitatana. Hatreto na eo azy izany dia mbola voatana ny fampiatsoana ireo mpisehatra rehetra sy ny fakana hevitra amin'izy ireo izay atomboka ny herinandro ho avy izao amin'ny famolavolana izay lalàna vaovao izay. Andrasana araka izany ny toy ny tira raha ity.
dia izay ihany koa ny idirantsika ao anatin'ny pejy dokam-barotra rehefa avy eo aza adino mbola heverina eto anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV tapany faro rehefa eo ary. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Efo bonjour. Maru karazna gu amnas, sala lota zamyan amnas. Jutika diabe. Bonjour. Ravaka no anarako nanana nofinofy ahatra amin'izah mbola kely nanomboka tamin'ny zavatra kely vola madinika tao anaty boatin-drakitra mialehibe a nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra dia ny fanotsy tamin'ny M-vola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola naiza naiza misy ahy miaraka amin'ny M-vola afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofika mila avance M-vola avance M-vola avance eo hatramin'ny 500 000 ariary antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse M-vola tsotra aingana azo antoka. We love chocolate. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matché en fait. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Gles izay indray ny horonan-tsary arahanao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV amin'ny ity alina ity aorian'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao izay anasananao sahady fa mitoy hatrany kosa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao anatin'ny tapany faharoa eo amin'ny pejy ara-koltoraly kosa indray no andeha noizantsika an'izany. Tsy natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pianona irery ihany ny fianarana ny fitenin'ny tanana na ny langage des signes. Miankina amin'ny tsirairay nefa ny faharetan'ny fianarana, miankina ihany koa amin'ny fiteny ampiasaina izany. Michela Rarartsona. Mitovy amin'ny fianarana fiteny hafa ankoatra ny antena na ny langue hafa ny fianarana ny fitenin'ny tanana na ny langage des signes, miankina betsaka amin'ny tsirairay ny faharetan-jandra ny fanazavana. Ny olona manana fahasembanana ara-pianona tena tokony le tenin'ny tanana langue des signes. Raha ohatra misy te hianatra ny momba an'io dia arakaraka fa tamin'izay nianatra zao taona fa azo atao ihany koa izy io arakaraka amin'ny olona zao te hianatra an'ilay izy na ohatra 9 volana zany tena azo atao 9 volana ohatra ny langue rehetra misy arakaraka ny tiavanao an'ilay izy dia arakaraka izay koa ilay vetivety dia tafita aminao raha ohatra hoe tianao ilay izy liana amin'izay ianao dia vetivety dia raisinao ilay izy. Raha ho an'ity lehilahy iray manana fahasembanana ara-pianona nanaiky nanaovana fanadinana ity ohatra dia efa voafeny ny fitenin'ny tanana amin'ny fiteny malagasy, olana kosa na ny fanazavany ny amin'ny fiteny vahiny. Teny anglisy. Misy kesy mahay teny frantsay nefa
teny fotsiny zany. Amin'ny ankapobeny raha ho an'ny langage des signes amin'ny fiteny malagasy ho an'ny malagasy iray dia manodidina ny 2 volana hatramin'ny 5 volana ny fehezana izany. Misy dingana tsy maintsy arahina. Tsy maintsy manao alfabety zany izy. Voambolana zany no tena fototra voalohany volana dia teny anankiray fotsiny. Ohatra hoe gasy fa tsy fehezanteny, fehezanteny mbola atambatra ilay izy rehefa avy eo manome fehezanteny iray. Fa voambolana fa ilay voambolana atambatambatra. Dia amin'ny teny tanana izay dia mampiasa ny alfabeta. Izay no ampiasaina. Dia atao tonoina tsirairay? Tonoina tsirairay. Raha tsy ahivina dia tsy natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ara-piainona irery ihany ny fianarana amin'ny fiteny tanana na ny langage des signes. Natokana ihany koa ho an'ireo mifanerasera amin'izy ireny. Ny lafiny kolontsaina izay hatrany ny fanomezana tsodrano no nanamarika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay notontosaina androany. Nanao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana ny andraisana andraikitra amin'ny fanapahariana sy fiahina ny taom-baovao malagasy ireo mpisehatra mankatoy izany. Ny fitsofan-drano sy fifampitsofan-drano no nentina nanamariana ny fiandohan'ny taona malagasy tamin'ity androany ity. Tetsimamasinana no nanatanterahana izany ho an'ny teto Antananarivo renivohitra tsodrano izay miantoka ny fiainana mandritra ny taona raha ny fanazavana. Zay zavatra ny tsofin'androany dia ino no mitondra anao mandavataona? Ny rano na fafy dia loharano tsy maty loharano kararana avy any amin'ny vohitra masina. Rehefa tsofiny dia narahita angambatsika. Fa rehefa mirakany aminy ny rano dia asandrany miakatra zao ny tanany. Zay ilay hoe fanosokasina. Na lana fatotra sy fanosokasina, na nala fatotra ny faran'ny taona dia androsoasina ny taom-baovao. Zany hoe androso. Nanakalaza zay voalohany dia natao hoe ala fatotra sy fanariana-kasina satria nisy asina ny enjery dia narenina. Dia faharoa ala fatotra sy fanaratan-kasina dia nasandratra izy. Ary zao fahatelo dia naroso amin'izay dia androso tsy janona izay hasiny mamalagasy zay. Anisan'ny lesoka raha nambaran'ny mpiahy ny taom-baovao malagasy natao Tetsimamasinana ny tsy fahatsapan'ny rehetra ny mahandro iombonana ny andron'ny taom-baovao malagasy. Nanao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa izy ireo manoloana izany. Tokony hosarotintsika malagasy amin'izany taom-baovao malagasy zany indrindra mba ame asiny, ame voninahitra ary indrindra fankatoavana izany mamasiny malagasy izany. Ary eto dia mitodika aminareo fitondram-panjakana mba jereo re mankatoavy re ma ataovy ho fatapoko fatapireneny fataneran' zao tontolo zao fa misy zany mamalagasy zany ny hafa ary andradraitsika ary voatselintsika nalala ao anatin'ny tety andro ny navoaka ny fitondram-panjakana fa misy atao hoe antoko na mpivavahana na avy amin'ny firenena avy any ivelany izay monina eto amintsika nomena sehatra amin'ny hoe andro tsy fiasana ny amin'ny andro ray lehibe eo amin'ny zareo eto Madagasikara. Andro anapolo mihitsy koa nahoana re isika malagasy maninona raha mba atao zany. 3 andro raha tsy ahivina no nahareta ny fankalazana ny taom-baovao malagasy arak'izay namolavolany ny trano koltorany malagasy azy. Taoriany ny tsodrano, nisy ny fiaraha-misakafo, ny fizarana ny jaka sy ny maro hafa. Nandritra izay 3 andro izay ihany koa no nanatanterahana ireo fomba toy ny fampitana ny afo tsy maty, ny fihinanana ny vary amin-dronono, ny tondrahan-tantely sy ny sisa. Ezaka maro ankilany no tokony hatevenina hampiraisana ny malagasy anatin'ny fankalazana izany taom-baovao malagasy izany. Fa amin'ny volana septambra izao raha tsy ahivina no hiatrika ny taom-baovao malagasy ihany koa ireo vondrona hafa izay tsy mitovy foto-kevitra amin'ny trano koltoraly sy ny mpiaradia amin'ny rehetra. Fa zay ny amin'iny fa rahantsika izao kosa indray ny tontolo ny voninkazo ireo asa teraka izany ireo ravaka sy haingo samihafa. Izay no arahanao ao anatin'ny fandaharana alalino izay arahana rapitso ny amin'ny alahady ho avy izao amin'ny fitora alina azafady indrindra. Ny ampahan'izay ara no arahantsika amin'izao fotoana izao. Mamelona olona maro amin'ny komina Ambatofotsy, 220 kilometatra miala ny renivohitra ny fambolena voninkazo. Ilana finiavana sy faharetana tahaka ny asa rehetra izany raha ny fanazavana. Asa raikitra ho an'ireto mpamboly ireto ny fambolena sy ny famarotana zanakazo, ny volana Jona ny famafazana, ny Novambra hatramin'ny faran'ny volana Martsa fotoana ny fambolen-kazo no hamoahana ny zanakazo ary ny fanindry tamin'ny nanatontosana ny fanadihadiana izany.
Misy ankilany ireo dingana izay tsy maintsy arahiny ao anatin'izany. Ankoatra ny any Ambatofotsy, mamatsy voninkazo ny tsena Nanosokely sy ireo mpisehatra hafa eto an-drenivohitra ihany koa, ireo tantsapam-boly avy any Ankadinandriana. Ny alakamisy amin'ny 7 ora alina izy ireo no miala ny Ankadinandriana, lalana adiny 3 miala ny renivohitra, hamonjy ny tsena Nanosokely ary miaritra ny atsika sy ny orana mandramaraina teto. Avy any Ankadinandriana zany zay zao mitondra an'ireto voninkazo reto. Io manomboka amin'ny 3 maraina ao dia tonga amin'ny mpividy. Dia pahaviny amin'ny 9 ao dia efa ravarava ny mpiantoka. Ilay olona mbola hivarotra zany ny ankabetsahany zao ny tena mandray aminay dia vitsivitsy ihany ilay olona tonga dia mividy. Chrysanthème ela zao anao dia gypsophyne. Ny valeran'ny entiko rehetrarehetra zao tetitetina eo amin'ny 2 hetsy eo. Eritreretina ho lafo androany daholo. Zay zao niala tany Atsabe zao zay dia mandraparain'ny andro mivarotra eto foana dia ohatra hoe atoandro izay mody. Fa tsy matoroko ny orana zao avy diangy eo amin'ny 7 sasany izay miala eto. Arakaraky ny atongavana eto ihany zany. Izay ny amin'ny fanadihadiana iny fa amin'izao fotoana izao kosa dia misy ny vahiny izay raisitsika eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Andriamatoa ny Avril mpikarakara ny hetsika Nosy Be Jazz Festival miarabanao ty. Miaraban'piona miaraban'ny mpijery ny Kolo TV. Araka ny fanatsidika teo dia mpikarakara ny hetsika Nosy Be Jazz Festival i Andriamatoa ny Avril. Inona moa izay hoe Nosy Be Jazz Festival izay? Arak'izany anarana zany dia ambom-pionana hetsika iray no amin'ny mpilalao mozika jazz mimpankafy io atao any Nosy Be moa toerana izay mahasarika vahiny sy teratany malagasy amin'ny sondriana makanto azy dia izay nanaovana an'ilay hetsika hoe festival de jazz marena firaisam-pirenena izy ity. Inona ary ny tanjona ao anatin'izay hoe fikarakarana festival de jazz izay? Ny tanjona dia tiana akory fa sady fampahafantarana ny mozika jazz mazava ho azy etsy an-tany fa itsakilany indrindrindrindra dia hetsika natolotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fizantany satria ny kolotsaina ary ny mozika jazz fantatra moa fa efa fananany iraisam-pirenena iraky izao tontolo izao mandala sy milalao mozika jazz dia fomba ray isotonana ny mpizahantany hitsidika ny Nosy Be ary izay no nahatonga anay ny safidy le lohahevitry ny hetsika ity hoe ny kolotsaina dia fanotra ray hoentina ampivoarana ny toe-karenina firenena. Manao kosa indray ny fizotrana ihany koa ny mety ho endrikendrika izay hetsika izay. Amin'ny festival iraisam-pirenena azy moa dia etsy an-daniny zany mpanakanto vahiny no mandrafitra an'ity festival ity avy amina firenena misy 10 eo izy ankoatran'ny Madagasikara dia izy ireo samy manany ataotsika hoe manavanana azy fa ny fiseho an'ilay festival dia mandritry ny 4 andro satria izy ity dia etsy atao isaky ny Paka any Nosy Be. Miara-dalana aminy koa misy lohahevitra anankiroa nampiarahana aminy dia ny etsy antsoina hoe lamody eo amin'ny filatrona zany dia misy mpanataneta malagasy styliste Marie-Laure Diamatana izay monina any à Paris ampiseho ny collection miaraka amina styliste avy eto an-toerana Menada dia tsy zany fa Marandrena Aldera sy Rabe Mananjara and Squad atao hoe Rabe and Squad andrafitra ny festival io zany ny etsy lamody ny filatrona etsy ankilany misy le antsoina hoe fimampiavana io ndray dia misy toerana natokana isina stand maromaro ahitana ny fahaiza mahandro ny fampirantiana ny atsarany nahandro eto Madagasikara zany ambom-piona ny nahandro koa izy io Nosy Be dia nanasana vahiny avatsy Maurice mialatsiny avatsy Mayotte avy any Komoro indrindrindra fa zareo avy ao Nosy Be. 3e édition zany hoe andiany fahatelo ity hetsika ity. Inona tena hoe zavatra tena hoe ampiavaka azy amin'ireo andiany voalohany sy faharoa? Ny mampiavaka voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny fitaran'ny ambandainy le festival satria raha tany am-piandohana tamin'ny andiany voalohany dia mpanakanto vahiny 2 no nasaina araka lazaiko teo amin'ny tytaona ity dia efa misy mpanakanto avy amina firenena 10 ho avy zay zany dia efa mampiavaka azy. Faharoa manarakaraka zany araka lazaiko teo hoe ny kolotsaina amin'ny endriny rehetra zany no ezahana ho avotra ampahafantarana ny itsika toeratany malagasy indrindrindra moa ireo vahiny zay sariana amin'ny alàna toy ny festival iraisam-pirenena toy ao anatin'izany mazava ho azy akoatra ny mozika dia io le tiansaitsika teo hoe ny fahaiza manao eo amin'ny nahandro zay nanantsika talenta tokoa tsika malagasy ny avy amin'ny faritry ny avy eto Antananarivo ampiseho an'izany amin'ny fomba etrevena fa zay kanto satria festival international izy dia etsy ankilany le lazaitsika teo ny filatrona
ny aitao malagasy eo amin'ny fanjairana satria any ampitan-dranomasina dia efa be mpakafy tokoa ny sanganasanyreto stylistetsika reto ary le etsika dia misy ny atao any tranom-bahiny anatin'ny hôtely dia misy koa ny atao ankalamanjana anisan'ny mampiavaka azy zay. Nosy be jazz festival manahoana ny fandaram-potoana ao anatin'izay? Ny fizotran'izy io zany dia ny zoma fa 7 ty volana ity zany no fanomboana ny amin'ny atoandro dia fanokafana fomba ofisialy le fampirantiana atsotsika hoe aifi mampiavana eo an'le hoe stand ny salon de la gastronomie dia ny amin'ny alina kosa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny etsika ara-mozika sy ny filatrona ao anatin'ny fampisehoana zany dia misy sady filalaovana mozika jazz misy ny filatrony reto matianina amin'ny fanjairana ahitana nisy teny mianadaly ny tanysaintsika teo mandritry ny efatrandro dia ohatr'izay le etsika fa misy ihany koa natsoina hoe le road show karazana carnaval kely izy io misy fiara be itety sy toerana vitsivitsy Nosy-be amin'le andro voalohany fa 7 volana aprily fanokafana iny misy mpanakanto itendry eny ambony fiara camion dia mijanona any amina sehatra kely akaikina ohatra hoe tsena dia mipitapita ohatr'izay mandritry ny tolakandro le fa 7 akoatr'izay dia misy fitsangatsanganana satria zay Nosy-be efa nomanay ao anatin'le pakety zany eo andreo zay iaradia aminay manaroatra ny fivahinianana Nosy-be dia zay le mahasarika Nosy-be dia tsinona moa fa reo toerana manatara ao ny akanto ny torapasika an-dranomasina reo nosy manodidina ny zava-maniry isan'ny mampiavaka n'ity festival ity ohatra eo amin'ny filalaovana mozika jojobo ny antsoina hoe parrain ty festival andiavatelo ty jojobo fantatritsika amin'ny alalan'ny salegy fa mitindry mandeha kosa izy ilalao salegy fa ny mpitendry zava-maneno mpiangaly jazz no andrafitra ny mozikany anisan'ny vahiny manakaza amin'ny sehatry ny mpira koa monikanjava moa zay tanindrazana hitondra ny afataratsika azy miaraka amin'ny mpitendriny Joël Rabesolo sy ny namany. Ankasitrana indrindra ianao Andriamatoa Avril nitondra n'izay fanazavana sy fampahafantarana mikasika ny Nosy-be jazz festival izay. Misondradiatako. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena indray kosa sehatra iray efa manomboka manana ny toerana eto Madagasikara ny sehatry ny fanatanjahantena mila foazina nefa ny fitiavany tsirairay mba hampanandanja izany isan'ny namoa izany ny teo anivo ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena androany fanadihadiana. Miantoka ny fahareta ny fahaveloman'olona iray ny fanaovana fanatanjahantena tsy tokony ho tsonontsiniavana araka izany ny fidirana ao anatin'io sehatra io sehatra izay efa manomboka manana ny toerana eto Madagasikara saingy mila fanentanana mafimafy kokoa any tsirairay isan'ny nampifo izany tamin'ity andro androany ity ny teo anivo ny mpiasam-panjakana izay 700 ihany no mirotsaka ao anatin'izany hatreto. Ny rahantsika mahafantatra ny mpiasam-panjakana dia maty aloha fotoana indray retirety kely dia maty satria taizana reto lasa farofo or ny fanatanjahantena dia anisany fitaovana voalohany tsy andavam-bola ahafahana miady amin'ny aretina rehetra isan-karazany toy ny tosidra ny diabeta ny maromaro zany taloha zay ohatra narisarisa fa ka mbola voataona ray zany nanaovana dia izay manenety za zany mahita hoe mitombo ny olona mandray anjara anatin'ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ihany koa ny taona ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny mpisehatra amin'izany eo anivon'ny asa-panjakana manerana ny Madagasikara. Mifandray amin'izay raharaha avy any ivelany izay hatrany nandefa teny fiarabana sy firarintsoa amin'ny filokomorianina Azalia Soumane ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny nahavoafidy azy teo amin'ny toerana Mafiloha. Dia izay ihany koa no mamarana tanteraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV tamin'ity alina ity isaorina isakasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao amin'ny manaraka indray filma tompoko. Sardine trésor, amin'ilay tiako
be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.